Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino ajaina. Androany dia andro zoma, zay andro lehibe indrindra ary manankaja eo anatrehany finoana Islam. Ary ao anatin'ny andro zoma zany dia misy ireo fombafomba amampanao nampianariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary mbola lovaintsika mandraka ankehitriny atsika pino mpanaraka an'izany finoana izany. Iray amin'ireo fomba mampanao io dia ny famakina ny suratul kahf. Satria ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay olona namaky ny suratul kahf tamin'ny andro zoma dia hoazavainy Allah subhanahu wa ta'ala ny fiainany mandritra ny zoma anankiroa, zany hoe manomboka amin'ny andro zoma androany ka hatramin'ny zoma manaraka. Mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe fa maninona ny suratul kahf no notendreny Allah no safidiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manokana ho vakiny mpino Islam rehefa tonga izany andro zoma izany. Valiny dia mazava tsara ao anatin'izany suratul kahf izany dia noreketiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tantara anankiefatra izay manandanja eo amin'ny fiainantsika. Ny tantara voalohany dia tantaran'ireo tanora miisa 7 zay nandositra ny mpanjaka antsoina hoe Dakianos rehefa niantso tena ho Zanahary ka niantso ny olona hanompo azy. Nandositra ireo tanora reo ary nienjeny izany mpanjaka izany sy miaramilany ary nandeha nandositra tany anatin'ny lavabato ka natory nandritra ny 300 taona mahery. Ary izany lesona izany dia noreketiny Allah ao anatin'ny suratul kahf mba hakantsika lesona ho fantantsika fa mety ho voahentsika ny olona anankiray noho ny finoana izay eo aminy. Ny tantara faharoa dia tantara ilay sahibul jannatain, zany hoe ilay tompony zaridaina anankiroa, satria io lehilahy io tratra n'izany arena maro izany dia lasa nanambony tena ary tsy mivakilo ary nanao tsinitsinina ny olona izay eo akaiky azy. Hany ka nofaiziny Allah, hany ka nosaziny Allah ary nidorany Allah izany zaridaina anankiroa zany ka teo izy voalatsa-panenenana tamin'ny fiainany. Ny tantara fahatelo dia tantara ny mpaminany Musa sy ilay mpanompo antsoina hoe Khidr rehefa nandeha niangavy an'izany lehilahy zany mpaminany Musa mba hanome azy fahalalana zay tsy azony tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka izany mampianatra antsika ihany, na dia olona ambony aza ianao, na dia olona avo ny voninahitra misy ianao, dia ny fahalalana mety tsy tonga aminao ka fanomezana ohatra lehibe izany mpaminany Musa alayhi salam izany. Ary ny tantara farany dia ny tantarany ilay lehilahy nivezivezy manerana an'izao tontolo zao dia ny Dhul-Qarnaini sy ny Ya'juj wa Ma'juj, misy vahoaka antsoina hoe Gog et Magog zay nanao fanimbana teto ambony tany. Ireo tantara efatra ireo dia mirakitra ny fiainantsika andavanandro, ao ny fitsapana ara-pinoana, ao ny fitsapana amin'ny vola aman-karena, ao ny fitsapana amin'ny fahalalana, ary ao koa ny fitsapana amin'ny fitondrana na ny fahefana zay eo ampelatananao. Ka raha vitanao ara ny mandanjalanja ireo fitsapana efatra ireo dia avotranao amin'ny fiainanao eto ambony tany. Ary izany indrindra no nahatonga antsika voadidy hamaky ny suratul kahf io isan'ny zoma mba ahatsiaro mandrakariva ireo fitsapana lehibe efatra voarakitra amin'ny tantara ao anatin'ny suratul kahf. Ary nofaranany Allah na nataony eo anelanelany ireo tantara efatra ireo ny tantarany Iblis na ilay devoly voaroka tao amin'ny paradisa. Satria nahoana? Satria izy Iblis no motera manosika ny olona mba hanao ny tsirariny amin'ireo tantara efatra zay azontsika tao anatin'izany suratul kahf zany. Ka iangaviana isika rehefa mamaky ny suratul kahf, vakio tsara, fakafakao ary dinio ny tantara zay voalaza ao sy ny lesona azonao sotomina ao anatin'izany fa ahafahanao mamindra eto ambony tany. Ripiny Islam, raha tianao hazava ny fiainanao eto ambony tany mandritra ny herinandro anankiray, vakio ny suratul kahf fa zany dia nampianary ny mpaminany ary fomba mampanao ny mpino Islam isaka ny andro zoma. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity andro an'ity. Abonneo, partageo
ary ataovy zay amity publication ty fa mbola maro ny zavatra zay hozarantsika eto insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.